Nahita maromaritra iraisana reny ravina ny disadisa teo amin'ny Andriamatoa Didier Ratsimbazafy, filoha lefitry ny OGM sy ny Talia Général ny fahitalavitra ABC Andriamatoa André Raobelina. Ny andindiny mahakasika izay indrindra no entiny namana Lova Ramanatsoa eo amin'ny sarin'ny Christian Rakotondramanga. Niravina ny disadisa teo amin'Andriamatoa Ratsimbazafy Didier, mpanao gazety ao amin'ny Midi Madagasikara, sy Andriamatoa Rajoelina Andry, Talia Général ny televiziona tsy miakina ABC, mikasika ny hifampitoriana teo amin'ny andany sy ny ankilany taorindreny aitrano ny tranga tao amin'ny Sikma Akorondrandreny. Tao anaty fomafana dia nisy hifampitoriana saingy rehefa nisy ny fanelanelanana izay nataony président lafitry ny mpanao gazety dia resy lahatra ny rotonta fa tsy mpambodiritra akory i Didier Ratsimbazafy sy hiady zato. Ankoatr'izay ihany koa dia noraisina ny fomba fijery hoe tsisy tombotsoa na ho any an-daniny na ny ankilany izay fifampitoriana izay tsisy tombotsoa ho an'ny asa fanaovan-gazety, hoe ny tompon-gazety ny endrika mpanao gazety tsy tokony izany intsony ny fifampitaizana eto amin'ity firenena ity. Nomena vana tokoa ny fampiresahana tamin'ity raharaha ity. Arakaraka ny dinika teto moa zany dia ny tao aminay moa zany satria nisy an'ilay aya iny dia tiana ho fantatra mihitsy hoe ahoana ny fipetrany ka dia fandinika niaraka tamin'ny zareo dia fanazava hoe ahoana natonga an'izao ahoana natonga an'izao inona ny antony dia efa fanazava moa fampiresaka dia mazava tsara ilay izy zany fa tsy misy idiran'ny zareo ilay aitrano teny Akorondrano dia izay no mahatonga anay amin'ny ABC misintona ny fitorianay ary manararoatra koa izay miala tsiny amin'ny izay mivady moa zany amin'ilay reportage nandeha omaly zany. Mikasika an'ilay mpiasa voalaza fa voaroaka kosa dia nilaza Andriamatoa Raobelina Andry fa tsy niaran'ny fandroahana akory hiaja fa tao anatin'ny fahamiana sy fahaterana avokoa no hitranganiny izany raha nirehatra ny trano ary tsy nisy akory ny finiavana androaka. Mino kosa nefa Andriamatoa Ratsimbazafy Didier izay sady filoha lefitry ny olafitry ny mpanao gazety fa hodiniany lehiben'ny orinasa amin'ny mpamendrehana ny mikasika izay raharaha zay.